Araka ny didim-pitondrana laharana faha-efatra amby roapolo tire 700 bara 820 izay mampiato ny ben'ny tanàna ny komina Renivohitra amin'ny asany ao anatin'ny 3 volana dia Andriamatoa Rajoely Jean lefitra voalohany ben'ny tanàna no hitantana ny komina izay natolotra ny préfet d'Antsuit amin'ny fomba ofisialy teo anatrehan'ny mpanolontsaina sy ny mpiasan'ny komina. Araka ny fitondrana municipal tany zany dia ny premier adjoint no mandray ny fitantanana vozimaika ao anatin'izay 3 volana zay. Dia nisy moa zany ny fitarainana na fitorinana alefa tany amin'ny tribunal administratif dia rehefa teny zany tribunal administratif dia io adjoint voateny farany io zany no mandraikitra ny fandraisam-pahefana avy amin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna. Zay zany ny antony mandehana tatia nampafantatra ny mpiasa an'izay zavatra zay satria mamahorana be zany izay fidina tatia zay satria na ny fitantanana ara-bola voavaha na ny mandeha laharam-panjakana amin'ny ankapobeny eterivin'ny komina voavaha ihany. Samy nanafatrafatra teto ny préfet d'Antsuit Ambintsoa José sy ny leben'ny distrika Ramasolindady Pero tamin'ny mpitantana vaovao ny komina sy ny mpiasa ny tokony hisy ny fifanajana eo amin'ny fanatanterahana ny asa.